Miarabanao indray ry mpianoavana, tafahoana soa indray isika amin'izao fotoana iarahantsika mianatra izao. Ianao no kasihan'Andriamanitra sy rian'Andriamanitra mba hatanteraka ny faniriny dia ny arahanao dia aminy. Isika miara-dia amin'ny Kristy. Andeha hosorona leo isika fandao ianao miara-dia amin'ny Kristy. Izay no fanirian'Andriamanitra ho anao, ho antsika tsirairay avy. Koa ahafahantsika indray manohy ny lohahevitra manaraka dia andeha hiara hivavaka isika. Hivavaka isika tompoko. Misaotra tompo satria afaka indray izay mbola hiara-hianatra indray ny teninao. Meteza ampahazava izany ary sokafo ny fonay alala ny tianao ambara mandrakariva. Tehirizo anao izay satria izany ny fanarianao. Koa meteza hitsinjo manokana ny mpiaino izay miaino izao fandaharana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohahevitra anankiray faharoa hafa indray no rahantsika mandinika ao amin'ity fiarahana miara-dia amin'Andriamanitra ity. Lohahevitra izay mampitohy antsika sy mitondra antsika ho any amin'ny lay lalana ahafahantsika mahita tanteraka tokoa ny tena lalaka marina. Nisy toe-javatra nampalahelo teo amin'ny tanàna anankiroa izay mpianakavy izy ireo. Nisy savorivory kely tamin'ny voalohany tao amin'ny tanàna anankiray izay niarahany izao na toerana anankiray niarahany. Dia voaserasara toerana kanefa tsy ny fanalavitra fa dia nisarahany reny rano izy ireo. Lasa avoana pita mifanatrika zany nisy andreo fianakaviana ireo. Ary dia samy mitompo teo. Io renirano no nampisaraka azy ireo. Taty aoriana dia nisy zanaka teo amin'ray ankonana na fianakaviam-be anankiroa izay nanana faniriana niaraka. Ary somary niraharahan'ny fianakaviana kanefa nisisika izy roa dia voatery tsy maintsy ho akambana ilay izy roa mba ho mpivady izany. Teo ny fianakaviana roa tota no nana hoe ahoana no entintsika manatanteraka izany satria ny rano mampisaraka. Dia hoe ahoana ny fankahitanareo dia ny lomano teo izay no natafitana azy. Tamin'ity fotoana izay anaovana ny rarahana izy roa ity nefa dia izao niakatra ny rano. Ary tsy azo ilomano io saona satria misy voa izy rehefa miakatra ny rano. Inona no tsy maintsy atao mba hahafahana manatanteraka? Dia hoe andao anao lakana. Dia hoe mahery loatra ny rano ka raha anao lakana mety ho zakany rano isika. Dia inona no natao? Nanapa-kevitra hoe andao hitady hazo lava. Ary hazo lava anankiray ahafahana mampifandray ny morona anankiroa. Dia nojerena samy mijery ny andany sy ny ankilany. Ary dia samy nahita ny hazo lava teo amin'ilay vohitra misy azy izy ireo. Dia natsotra ny hazo ary natsotra koa ny anankiray dia nanjary nisy hazo anankiroa nahafahana ny fanerasera. Nisy tetezana teo amin'ilay fianakaviana. Dia afaka niaona, ny fankahita, ny fandray, ny andany sy ny ankilany. Ilay hevitra nampisaraka teo noho ny fanambadian'izy roa dia nanjary niala izany ka nanjary nisy fifandraisana ilay fianakaviam-be roa izay niainga tamin'ny razana iray tamin'ny voalohany. Rehefa malala amin'ny fiainantsika ihany koa miaraka amin'Andriamanitra dia nisy nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra. Misy liantsana nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra. Ny Isaia mpaminany dia milaza izany ao amin'ny bokiny izay soratany ao amin'ny toko 7:10. Ao amin'ny Isaia toko 7:10 ka ny 15 dia misy an'izao teny izao nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'io mpaminany io. Fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Rehefa malala, io fahotana io no nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra. Io fahotana io no nahatonga ny olona tsy sa manatona an'Andriamanitra. Rehefa nanda ny tenin'Andriamanitra ny razam-bentsika olombelona i Adama sy Eva, dia izao no voasoratra ao amin'ny Genesis toko 7:15 no ny efa hariva raha tonga nitsangatsangana tao amin'ny sahan'Andriamanitra dia niafina izy mivady ny hery ny tavan'Andriamanitra. Rehefa malala, io fahadisoana vita io zany no nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra. Io fahadisoana io ihany koa, io anefa dia manana ny anarany antsoina hoe ota izany. Raha vakiana ny Baiboly ao amin'ny dikateny iombonana, ao amin'ny epistily soratan'i Jaona ao amin'ny toko 7:1 dia izao no fanambarana azontsika vakiana. Izay rehetra manota dia mandika ny lalàn'Andriamanitra, fa ny ota no fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Rehefa malala,
Ny ota izany dia tsy inona fa fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Ny lalàn'Andriamanitra dia izay rehetra napetraka Andriamanitra ahasoa ny olombelona. Tafiditra ao anatin'izany ny lalàn'ny fahasalamana izay mamaritra ny fanirian'Andriamanitra ny ananantsika fifaliana sy fiadanana. Kanefa rehefa dikaitsika izany dia mitondra aretina, ary aretina matetika mety hitondra any amin'ny fahafatesana azy. Izay no mahatonga ilay teny manao hoe izay rehetra manota no mandika lalàna. Ry hava-malala, izay zany ny zava-misy. Safasaraka amin'Andriamanitra isika noho io fahotana io. Inona no ampifandray antsika amin'Andriamanitra? Ny apôstôly Paoly dia nametraka izany fanontaniana izany teo amin'ny fiainany. Rehefa sahiran-daina ny mafy izy ny amin'ny mety hoentiny mitodika amin'Andriamanitra indray, dia nametraka fanontaniana izy manao hoe, izao no foanambarany, iza no ahafakay amin'ny tena nyity fahafatesana ty. Hitantsika ao amin'ny Romana 7 izany teny izany, ka eo amin'ny 4:20. Mazava be ilay teny, iza no ahafakay amin'ny tena nyity fahafatesana ity. No heveriny sy nambaran'ny apôstôly Paoly mazava izany fa ilay fahotana no fototry ny fahafatesana, ary io fahotana fototry ny fahafatesana io dia misy anankiray mahafaka azy. Izao no voasoratra ao amin'ny Romana 7 ary tsara ny mamaky azy. Romana 7 ka ny 5:20. Romana 7 ka ny 5:20 ny rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izao no voasoratra Romana 7 5:20. Dia hoy izy, misaotra an'Andriamanitra ho amin'ny alalan'i Kristy Jesosy tompontsika. Ry hava-malala, mazava ny resaka. Ny apôstôly Paoly raha nametra-panontaniana iza no afaka, dia hoy izy, misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Kristy Jesosy tompontsika. Ry hava-malala, ny tetezana hanitokana ampifandray ny olombelona amin'Andriamanitra izany dia tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy. Izy ihany no ampiavana ny olona amin'Andriamanitra. Tsy misy mpanalalana hafa ampiavana antsika amin'Andriamanitra. Izy no niteny an'izao teny izao. Izao no fanambarana amin'ny Jaona 4:21. Izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray ratsy amin'ny alalako. Mazava izany teny izany. Ratsy amin'ny alalako. Tsy misy lalana hafa izany azo heverina na hoforonina ahafahantsika mampifandray ny tenantsika amin'Andriamanitra afa-tsy Jesosy Kristy. Izay no natonga ny apôstôly Petera rehefa niteny teo anatrehan'ny tsara sy ny mpikarakara ny fempolo tamin'izany fotoana izany nanao hoe, tsy misy anarana eto ambanin'ny tany, ambanin'ny masoandro nomena ny olona afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Asa 4:12 izay. Ry havana, io tetezana io dia tsy misy afa-tsy tokana ihany. Jesosy no ilay hanim-pahalalana. Izy ihany no afaka hitondra antsika eo amin'Andriamanitra. Ny apôstôly Johny dia nilaza izao teny izao amin'ny filazantsara izay nisoratany eo amin'ny 2:20. Izao no voalazany teny. Johny 2:20. Izao no voasoratra dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Johny 2:20. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Ry hava-malala, tsy misy afa-tsy Jesosy irery ihany no hany lalana ahatonga anao ho tafaray amin'ny lanitra indray. Tsy azontsika foronina izany, ary zava-dehibe izany. Izao no fanambarana farany tiako raisintsika. Raha tafaresaka tamin'ilay manam-pahaizana mpahay lalàna antsoina hoe Nikodema na Nikodemosy, Jesosy ndray arivo. Izao no nanambarana azy ao amin'ny Jaona 3:17. Izay mino azy dia tsy hoelohina, fa izay tsy mino dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra. Ry hava-malala, ny hanitetezana ampifandray antsika amin'Andriamanitra, ny hanitetezana hitondra fahamarinana ao amin'ny fiainantsika
dia tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy. Koa androany manasa anao izy, tongava maneke azy, satria izy no antokana hanome anao izany fihavanana amin'izany. Zava-dehibe izany, satria raha tsy misy ny fanapahan-kevitra raisinao dia tahaka ny sanatriavana verimaina ny fitiavana natolotr'Andriamanitra anao. Koa androany enganeanao, ianao zay mihaino androany io, anapa-kevitra ny andeha amin'izany tetezana izany dia Jesosy izany, ary anaiky azy ho an'ny lalana ahafahanao mifandray amin'ny lanitra indray. Ny tompony hitahanao, hitahiry anao ho amin'izany toromarika izany. Andeha hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra tsy to, satria nomenao tompontsoa izahay, mbola afaka mandray indray ny toromarika avy aminao. Ampio izahay, na ny tenako izay manambara, na ny mpiaino izay mihaino ankehitriny, mba hanapa-kevitra ny anaiky an'i Jesosy ho an'ny lalana eo amin'ny fiainanay, ahatonga anay ho akaiky anao, amin'ny anaran'i Leriany. Amen.